amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana, ilaina ho renesin'ny olona, ilaina ho arahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay. Ny chinois zany dia Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny teny mpiara-tanana Iava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadambarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamarina, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Da io izao teny izao dadambara Iava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambara Iava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray. Ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana no mandroso tokatranontsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina nefa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao via SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Iza moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia zany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko. Andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipiny eny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy izay roa arivo taona izay efa be loatra izay
na tsy mpindrentany amelo zay de tsy tenako tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavan'ely azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona amiteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely ahy hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny te Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ny Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao hoe rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa azy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsain'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Lovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanamerika anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manamerika anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe za koa tsy manamerika anao. Ary eo aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zavatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha eo le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valy teny iny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany manao koa izy ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy noho ny teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy noho ny teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy noho ny teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy noho ny teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy noho ny teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha hitsan'ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fihafenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fihafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny hafenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny izao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jaona indray no iteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo Jaona na hoe eo anaminy.